Iaraka ivavaka isika tompoko. Misotranao zay ry Andriamanitra rainay io, nahatraranay indray ity maraina vaovao ity. Misotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay, no izany famondram-ponao lehibe izany. Ary tsy mendrika ny andray izany zavatsoa avy aminao izany zahay. Fa noho ny alehibe ny famondram-ponao sy ny fitiavanao, dia ataonao izany. Ary manolotra eo am-pelantananao ty andro vaovao ity, mba ho andro zay hanasitrananao, hanadiovanao, ary amelomanao zay maty finoana rehetra, ary ampaherezanao zay miraviravy tanana. Sotranao zahay, fa afaka mandre ny teny fiainana avy aminao, dia mitaria lalana anay, amin'ny alalan'ny fanainao masina, hanokatra ny fonay koa, andehanana zany teninao zany. Hahatonga anay hanana fotorotoro sy mangorakoraka zay tsy ho ataonao tsinotsinona Andriamanitra. Misotranao zahay, noho ny fitiavanao, mbola iantsonao anay, amin'ny anaranay, amin'ny mahazanakao anay, ary tianao avaozina, tianao mena fiainam-baovao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Manantitra ny fiarabanantsika riavana natratra izao maraim-baovao izao. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika amin'ity zoma, fa 17 aprily, taona 2024 ity, dia ny Jaona 20, andininy 2 ka hatramin'ny 7. Jaona 20, andininy 2 ka hatramin'ny 7. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ho Jesosy taminy, ry Maria, dia nitodika izy, ka niteny taminy nanao teny Hebreo hoe, Rabony, izany hoe mpampianatro. Ho Jesosy taminy, aza manendry aho, fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho, fa mandehana makany amin'ny rahalahiko, ka lazao aminy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Dia tonga Maria Magdalena, ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe, efa nahita ny Tompo aho, sady izany teny izany no nolazainy taminy. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra, raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika androany dia maneho indrindra ny zavatra niseho tao aorian'ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Ho an'ny ankizy rehetra zay mandrena mahita izao fandarana izao toriteny izao, dia ampatsiahy kely anareo arak'izy hoe Jesosy Tompo efa niantso ny anaranareo. Ho an'izay vita batisa dia efa nantsony Jesosy tamin'ny anarantsika avy isika. Ary izany fiantsona antsika tamin'ny anarantsika izany dia marika ny mahazanak'Andriamanitra antsika. Tsy ny pastora no hoe nanonona, na dia ny vavan'ny pastora tokoa aza no nanonona izany teo amin'ny batisa, fa Jesosy mihitsy no manonona ny anarantsika ary mampiditra antsika ho ao amin'ny fiainana mandrakizay. Tena fifaliana ho antsika izany, ho an'izay rehetra vita batisa. Ary raha sanatria misy mbola tsy vita batisa, dia angatao dada sineny, ampirisio izy hoe mba ataovy batisa aho. Ary ho anao kosa, efa lehibe kanefa mbola tsy vita batisa, dia aoka androso satria tena zava-dehibe ny anonan Jesosy ny anaranao eo amin'ny batisa, ary ny ampidirany anao ho ao amin'ny fanjakany handova fiainana mandrakizay. Dia anampifaliana ny zaza rehetra izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Ry havana malala, ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny Mateo 9:20, andininy 1:30, dia milaza amintsika manao hoe, hamely ny mpiandry aho, dia hiaka ny ondry andrasana. Ny namonoana an' Jesosy dia niteraka tahotra sy orooro tao amin'ny mpianatra. Zany no vokany, zany hoe ilay famelesana ny mpiandry dia ny namonoana an' Jesosy zany. Ary ilay hoe
miaka ny ondry andrasana dia ilay horohoro, tahotra ary fandosirana, zany no vokatra izany. Fa ny tsy natao am-pasana an' Jesosy na ny fatin' Jesosy dia nandesy fanantenana ireo mpanaraka azy. I Maria Magdalena moa no rentsika amin'ny tenin'Andriamanitra anjarantsika ito. Ary zany no nampitomany an'i Maria. Eo anatrehan'izany toe-javatra mampisavorovoro ny sain'ny mpianatra izany, ary mahavaky fo, izany no ijoroan'i Jesosy, ilay tompony fiainana. Ary ny filazantsara araka ny Jaona moa, ny antony nanoratana izany dia mba inoana any Jesosy ho Kristy zanak'Andriamanitra, ary mba nanana fiainana amin'ny anarany raha mino isika. Jaona 2:2-3:30. Amin'izany teny izany no hanambarana amintsika fa mikendry hanambara amintsika koa fa Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra velona, izao tenin'Andriamanitra izao. Ary ao aminy no hananantsika fiainana mandrakizay. Jesosy Kristy Tompo dia manana fahefana hanolotra ny ainy, ary manana fahefana haka azy indray. Jaona 2:10-12. Izany teny izany dia manambara amintsika ny hoe nanolotra ny ainy ho amin'ny fahafatesana Jesosy, nefa nanana fahefana haka izany, zany hoe izy tenany no nitsangana. Raha ny filazantsara araka ny Jaona dia ny teny hoe nitsangana no nampiasaina, ilazany ny maha-Andriamanitra an' Jesosy, izy tenany no nitsangana, satria manana fahefana amin'izany izy. Manana fahefana haka ny ainy indray izy, zany hoe manana fahefana hamelona ny tenany izy, satria nomen'Andriamanitra ray azy izany. Araka izany ry havana, dia manana fahefana hamelona ny maty koa Jesosy. Manana fahefana hamelona ny maty koa Jesosy. Zavatra telo no ambaran'ny tenin'Andriamanitra zay anjarantsika androany. Ny voalohany dia ny hoe Jesosy miantso an'i Maria amin'ny anarany. Satria velona Jesosy dia miantso an'i Maria amin'ny anarany izy. Ny faharoa, Maria mahita ny Tompo noho izany fiantsoan'i Jesosy ny anarany izany. Ary ny fahatelo dia ny vokatsoa ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany. Zany no rentsika amin'ity tenin'Andriamanitra izay anjarantsika ity. Ho Jesosy tamin'ny ry Maria, eo amin'ny 5:40 tapany ano ahitantsika an'izany. Inona ary no mety ho hevitra izany fanononan'i Jesosy ny anaran'i Maria izany? Zavatra anankiroa no hotsahivintsika ao amin'ny testamenta taloha. Dia ny nanononan'i Jehova Andriamanitra ny Adama ka hoy izy: ry Adama, aiza moa ianao? Ny Genesis 3:7. Raha ty antso izay nataon'i Jehova Andriamanitra tamin'ny Adama ity, nanononan'i Jehova Andriamanitra ny anarany, dia antso mpibebahana, ary antso izay mitady ny very. Izany fitadiavana ny very zany moa ry havana dia fomba n'Andriamanitra, tsy tamin'ny testamenta taloha ihany, fa indrindra koa amin'ny fotoana izay nahatongavan'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo izao ity amin'ny testamenta vaovao. Arak'izany dia raha tsy nitoetra tamin'ny toerany i Adama zanak'Andriamanitra, dia antson'Andriamanitra hibebaka. Izany ry havana no antony izao fanononan'i Jehova Andriamanitra ny anaran'ny Adama izao. Ianao koa dia antsona mba ho amin'izany fibebahana izany ry havana. Ary izany fibebahana izany dia ho antsika rehetra izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao. Antsony Jesosy amin'ny anarantsika isika, mba tsy ho tamana na hiafina amin'Andriamanitra, fa mba hiseho hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra isika. Fa ny zavatra faharoa koa dia efa rentsika ny amin'ny Jakoba na Israely
Dia hoy ny Isaia 7:1. Efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Izany tenin'Andriamanitra izany dia maneho fa ilay Andriamanitra niantso an'i Abrahama sy Isaka, rain'i Jakoba na rain'i Israely, dia manome toky azy fafananana sarobidy eo ampelantanany i Jakoba na Israely. Koa arak'izany ry havana, izay antsoin'Andriamanitra amin'ny anarany dia azy an'Andriamanitra adidiny eo ampelantanany. Izany no rentsika amin'izany antso ataon'Andriamanitra amin'ny anononany ny anarany zanany, amin'ny anononany ny anarany izay nofidiny izany. Fa eto amin'ity anjarantsika ity kosa, ny anononany Jesosy ny anarany Maria dia milaza amintsika hoe velona Jesosy. Velona Jesosy, izany no tiany aseho na tiany ho ambara amin'ny Maria. Ary zany fahaveloman'i Jesosy izany dia milaza indrindra manao hoe ajanony ny tomany, ajanony izay rehetra mampitebiteby, fa aoka hifaly satria velona aho. Ary dia tanteraka ry havana ny tenin'Andriamanitra amin'ny Luka 4:4, fa Jesosy no voaositra hitory teny soa mafaly amin'ny malahelo, hitory fandefasana mifatotra sy fampahiratana ny jamba, ary anafaka izay nampahoriana. Izany no Jesosy izay milaza na manonona ny anara Maria eto. Ry havana malala, amin'izao toe-draharaha hiaina ny firenena malagasy izao no anononan'i Jesosy ny anarana hoe Madagasikara. Ary zany fanononan'i Jesosy ny anarana hoe Madagasikara izany dia ireo zavatra telo ireo no asongadintsika ny hoe aiza moa ianao, antsim-pibebahana izay ataon'i Jesosy ho an'ny Madagasikara izany. Ary nefa kosa tiany hilazana aminao fa any Jesosy Madagasikara. Zany no tiany andray antanana ny fiainany Madagasikara Jesosy. Amin'izany fandraisana tanana izany dia tsy tiany hierikerika, tsy tiany hitoky amin'ny zavatra hafa. Ary tiany koa aseho fa Jesosy dia velona ho anao ry Madagasikara. Aoka hatsahatra hatreo ny tomany, ny toloko, ny tahotra. Fa izany no mahatonga an'io tsy finoana, mahatonga an'io fahantana ny kolikoly maro samihafa io. Satria tsy tianao ho velona eo aminao va Jesosy. Fa izany no tian'izao tenin'Andriamanitra izao ampitaina aminao, ry Madagasikara nosy malala. Ny zavatra faharoa izay ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe Maria mahita any Jesosy Tompo. Izao no ambaran'i Maria eo amin'ny 5:20. Efa nahita ny Tompo aho, efa nahita ny Tompo aho. Fa eo amin'ny 5:20, i Maria dia mahita ny Jesosy ihany, saingy tsy mahafantatra azy. Zany ry havana dia mahatanteraka ny hoe manamaso ihany ny olona fa jamba. Ry havana malala, aoka isika izay manamaso na manatsofona hoentina miainy koa, aoka mba handre, aoka mba hahita izao fahaveloman'i Jesosy izao. Ny mahafaly ry havana dia tsy navelany Jesosy hitoetra amin'izany tsy fahafantarana azy zany i Maria, fa rehefa notononony Jesosy tamin'ny anarany izy dia nahiratra ny masony. Zava-dehibe io fanononana ny anarana io, araka ny hitantsika teo amin'ny fizarana voalohany, dia ny vokatra izany fanononana anarany zany dia nahiratra ny masony, nahiratra ny masony. Ary sarobidy amintsika zany hoe mahita ny famonjen'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izany. Izany no kendren'Andriamanitra amintsika ry havana. Ahoana ary no nataon'i Jesosy mba hahiratany mason'ny Maria? Rehefa nanonona ny anarany Maria Jesosy dia nihodiny izy, hoy ny tenin'Andriamanitra.
Zany hoe ny lamosiny Maria no nomeny an Jesosy. Fa lay fiodinana zay ambarany ten'Andriamanitra eto dia tsy hoe ny herika, tsy zany no lazay ny ten'Andriamanitra eto, fa izao ny vatany ray manontolo no ny hodina. Ary zany fiodinana zany, na ny fiodinana tanteraka zany, dia tsy izy amin'ny izay andikana ny teny eto dia hoe pasiva izy. Zany hoe tsy avy amin'ny tenany no nampitodika azy, fa avy amin'ny Jesosy ilay nanonona ny anarany. Zany no ambarany ten'Andriamanitra eto. Inona ary no antony zany fiantsoana ny anarany sy ny nitodiany Maria izany, dia ny mba hibanjinany any Jesosy. Ny hibanjinany any Jesosy, lay velona, lay nandresy ny fahafatesana. Izany ry havana no ataony Jesosy aminao koa, zay mandre zao ten'Andriamanitra izao. Manonona ny anaranao Jesosy. Manonona ny anaranao Jesosy. Ka aoka ry havanao, mba tsy ny lamosinao no omenao an Jesosy, fa mijery azy dia ho velona ianao. Zava-dehibe loatra ry havana. Izao nataony Jesosy amin'ny Maria izao, ary ataony Jesosy aminao koa, raha mbola hoe velonaina ianao. Fa tsarovy, fa ho fahaverezana ho anao ane. Raha toa ka efa nanonona ny anaranao Jesosy, kanefa mbola ny lamosinao ihany no omenao an Jesosy. Mampalahelo an Jesosy zany, mampitomany an Jesosy zany. Fa amin'ity anio ty, dia te hampifaly anao Jesosy, ho an'ny izay rehetra mitodika amin' Jesosy, mibebaka ary mibanjina tsara ny azo fijalian Jesosy. Mibanjina tsara any Jesosy lay tianao, dia ho velona tokoa ianao. Ny manarak'izany ry havana, mitory ny nahitany Maria any Jesosy dia ny nahalalany hoe rabony na rabony, mety avokoa izany. Fa ny dikany dia ny hoe mpampianatra. Ho an'ny Maria dia tsy mila nadika izany, fa rabony no nahafantarany azy. Fa ho anao kosa zay mandre zao ten'Andriamanitra zao, satria ianao koa efa notononona tamin'ny anaranao teo amin'ny batisa, dia adika aminao koa izany manao hoe mpampianatra. Fa inona no tena hevitra izany hoe mpampianatra izany? Dia izao ry havana, tompoko, ary atao anaty fonoteny hoe tompony tenanao. Zay ny tena dikany. Tompony tenako Jesosy, raha miteny aho hoe rabony na mpampianatra, tompoko. Ary azo adika ihany koa hoe tompo Andriamanitra. Zany no ilazana any Jesosy. Ry havana malala, azonao antoka ve fa tena tomponao Jesosy, sa manonona mivavanao fotsiny ianao, ilazanao hoe Jesosy tompo, kanefa tsy tomponao akory Jesosy, tsy tompony tenanao akory Jesosy, tsy tompony fiainanao akory Jesosy. Amin'ity anio ty dia Jesosy tomponao no miteny aminao koa androany. Mba hitanao azy dia miseho aminao amin'ny alalan'ny teniny izy, ary manambara aminao zany alehibe ny fitiavany zany. Anananao toky fa izy no tompo sy Andriamanitra ao. Bartimeo jamba ry havana dia nanaiky an Jesosy ho tompony sy Andriamaniny. Na dia jamba azy izy dia nahafantatra an Jesosy ho tompo. Fa isika va mba jamba, sa manahoana ny fahitantsika any Jesosy, dia hampahiratra antsika Jesosy anio. Fa izany koa mantsy no hevitry ny hoe mpampianatra, na hoe mpitarika na mpananatra, zany koa no heviny. Ary satria mpitarika ny jamba Jesosy, mpananatra ny adala, mpampianatra ny bodo. Zany no voalazan'ny Romanina 2:9 sy ny 20. Ry havana malala, velona Jesosy, velona hitantana anao. Zany mantsy no ilana ho an'ny jamba, mila mpitantana izy,
mba ahitany ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra, ny fahavelomany Jesosy dia ny tantanany anao, hahitanao ny fiainana mandrakizay. Ary vonona ananatra anao na amin'ny tenin'Andriamanitra na amin'ny fanahiny izy, mba hahatonga anao tsy ho adala na ho adaladala, fa mba hitoetra amin'ny fahendrena dia ny fahalalana n'Andriamanitra ho Andriamanitra, fahalalanan'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Ary vonona ananatra anao, hampianatra anao izay lalaka alehanao izy. Amin'izany indrindra ry havana, maneho ny fitiavan'i Jesosy izao fahitany Maria any Jesosy izao, ary fitiavan'i Jesosy anao koa, ny ampahitany Jesosy anao ao amin'ny teniny, ary ampahitany Jesosy anao mandrakizay, satria Jesosy velona izy ary velona mandrakizay. Ny fahatelo ry havana dia ambarany eto hoe inona ny vokatsoa ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany. Miariary eto amin'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity izany. Izao no voalaza ao amin'ny Hebreo 1:12 sy ny 12. Fa iray no niavian'izy roa, na izay manamasina, Jesosy zany, na izay amasinina, isika izany. Koa izany no tsy mahamenatra ny Jesosy hanao ireo hoe rahalahy, ka manao hoe itory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho, eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Izany teny izany dia marina sy tanteraka eto amin'ity anjarateny ity. Eo amin'ny 7:12 dia miteny Jesosy hoe miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo aho, ary ho any amin'ny Andriamanitro sy Andriamanitrareo. Ny dikan'izany tenin' Jesosy izany dia izao: ny raiko izay rainareo koa, ny Andriamanitro izay Andriamanitrareo koa. Amin'izany teny izany no anehoany Jesosy amintsika fa irairay amintsika Jesosy, satria rahalahintsika izy. Ary izany indrindra dia maneho amintsika fa sarobidy amin'ny Jesosy ny ilazany izany. Ny rahalahy moa dia ilazana ny kristianina marina, fa tsy dia hoe ny lehilahy ihany akory sanatria, fa na ny vehivavy koa aza dia ao anatin'izany. Ry havana malala, Jesosy dia zanak'Andriamanitra tokoa, ary Andriamanitra tokoa izy, kanefa manaiky ho rahalahintsika. Noho ny nahatongavany olona, noho ny nahatongavany ho manam-pitoviana amintsika, ka dia izao ny vokatsoan'ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy dia isika tonga mpiray lova amin'i Jesosy, mpandova an'Andriamanitra. Izany no ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto. Ary izao izy dia hiakatra ho any an-danitra, satria izy ilay nidina avy any an-danitra, satria zanak'olona dia manindrindrindra, tsy ny hoe maha olombelona azy akory, fa ny maha Andriamanitra azy indrindra izany. Satria ny zanak'olona amin'ny testamenta taloha dia tompony hery sy ny fahefana, ary nomena fanapahana amin'ny firenena rehetra. Ary rehefa nandresy ny fahafatesana Jesosy dia tompony hery sy ny fahefana hatrany an-danitra ka hatretỳ tany. Ary izany indrindra no nanaovan'Andriamanitra azy ho ambony noho ny lanitra, araka izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Zanak'Andriamanitra tokoa Jesosy, nitsangana tamin'ny maty, ary izy lay miakatra ho any an-danitra, dia maneho amintsika fa any no honenantsika koa, satria ny Andriamanitsika dia any, ny raitsika dia any, ny rahalahintsika Jesosy Kristy dia any. Tsara hotsindrina ihany anefa ry havana, fa ny tena tsara ny anononantsika ny anaran'i Jesosy dia ny hoe Jesosy tompo sy mpamonjy. Satria izany nefa ny voalazantsika teo aloha, fa Jesosy no manonona antsika ho rahalahy. Tsy dia tandrifo loatra ny hoe Jesosy zoky, satria mety hanivaiva azy ndray izany, raha toa ka izany no tsindriana be loatra izany. Fa aleo Jesosy no hanonona anao ho rahalahy sy anabavy, fa aleontsika dia mitoetra ho mpianatry Jesosy. Jesosy no tompo sy mpamonjy antsika, izany no mendrika any Jesosy. Ao amin'ny batisa ry havana,
no andraisantsika ny vokatsoa ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany. Inona ary zany vokatsoa izany? Ny famonjeny Jesosy voaraintsika zany. Ny nandraisana antsika ho zanak'Andriamanitra ary nahatonga antsika ho ao amin'ny fanjakany lanitra. Rehefa vita ny batisa, zany hoe rehefa vita ny batisa atao eto am-piangonana ohatra, dia izao no tononona. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika, izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindram-pony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny tsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty. Araka ny Petera 1:2-9. Izany tenin'Andriamanitra izany dia maneho amintsika ny hoe rainy Jesosy Kristy Andriamanitra, fa raintsika koa tamin'ny alalan'ny batisa izay niteraka antsika indray noho ny haben'ny famindram-pony. Tamin'ny alalan'ny tsanganan Jesosy Kristy tamin'ny maty no nahazotsika izany famindram-po izany. Ry havana malala, mitoy ihany ny fanaovana batisa rehefa vita izany tenin'Andriamanitra izany, dia mahatsiaro tena ho zanak'Andriamanitra izay vita batisa, ka izany no nanaovana ny hoe aoka isika iara-nonina ny rainay izay any an-danitra. Inona moa ny hevitry ny hoe rainay izay any an-danitra? Amin'izany teny izany no ampirisihana tsika mpitiavana mba iny tokoa fa izy dia raintsika ary isika dia zanany, ka anatoky raha mangataka aminy toy ny zanaka raha mila zavatra amin'ny ray aman-dreny malalany. Amin'izany ry havana no tiany Jesosy hanomezana toky atsika fa raintsika Andriamanitra, satria hoy Jesosy miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo, na ny hoe ny raiko izay rainareo. Izany no ambaran'i Jesosy. Arak'izany dia toky lehibe ho an'ny zanak'Andriamanitra rehetra, tsy hierikerika, tsy hitomany, tsy hitanondrika amin'izao fiainana izao, izany tenin'i Jesosy izany. Fa izay angatahana amintsika zanak'Andriamanitra, izay naterak'Andriamanitra teo amin'ny batisa, dia izao, aoka hanaja ny raintsika isika sy hanome voninahitra azy amin'ny fiainantsika manontolo. Matetika mantsy dia ny zanak'Andriamanitra no manala baraka ny anaran'Andriamanitra. Ka hoy Jesosy, hoy Andriamanitra hoe, raha ray aho, aiza izay ajako? Raha tompo aho, aiza izay mba fanajanana fanomezam-boninahitra? Malaki 1:9. Mitaraina mihitsy Andriamanitra noho ny ataony zanak'Israely, tsy mety manaja ny rainy, tsy mety manaja ny tompony. Ry havana malala, mba aoka ho ataotsika ho antso-pibebahana tokoa izao andro anio izao, ary aoka mba hatsapahantsika fa Jesosy lay velona no mandray an-tanana ny fiainanao, ary koa velona hitondranao ho any amin'ny fiainana mandraikizay Jesosy. Feny ary, dia hoy ny tenin'Andriamanitra. Ary ireo olony, ary Andriamanitra no hitoetreo aminy, dia ho Andriamaniny, ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Apokalipsy 1:3-4. Eny, efa lasa tokoa ny zavatra taloha. Efa lasa ny zavatra zay namesatra ny fo, satria lay Jesosy velona no mitoetreo aminao. Lay Jesosy velona no Andriamanitrao, tompo sy Andriamanitrao, ary mamafa ny ranomasonao, manome anao fiainana, manala zay indrim-pahafatesana rehetra, sy alahelo, fitarainana, fanaintainana eo aminao. Ho tanteraka aminao ane zany teny zany, ary hitoetra amin'ny fifaliana manana an Jesosy ianao. Hifikitra tsara amin'ny fitiavany Jesosy, fa izany indrindra no sitrak'Andriamanitra. Eto ampiandrasana ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra, dia voninahitra ho an'Andriamanitra izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Angavy atsika hitsangana handray ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny amen. Dia misaotra an'Andriamanitra isika amin'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fampitana ataony hainao manjery izao, fa isaorana ihany koa ny radio teny fiainana izay mampita izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.